faly tafahoana aminao indray amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tanatin'ny fotoana fampalam-baovao faharoa fety lavitry matv manatitra ny araba ary manasanao mpanajana anjony vaovao atsika ary amin'ny farany izay hosantaritsika indray ao anatin'ny lafiny ara-politika raha ity fampalalam-baovao ity nitondra fanazavana azy mahakasika ireo feo mandeha eo anivony ankolafy Ravalomanana Andriamatoa Roland Ravatomanga izay pitarika ity ankolafy ity amin'izao fotoana izao fantatra tamin'izany ara fa misy ny fampiresahana amin'ireo sy ny filoham-pirenena Rajaonarmampiana sy ny ankolafy Ravalomanana entina indrindra mariparitana ny mety ho fiarah-miasa entina narenana ny firenena. Marc Antoine eo amin'ny sariny rivo Rajaonarvelo. Taorian'ny fianianana izay nitanterahany fa 20 volana janoary teo dia nanamafy-hatrany ny filoham-pirenena Rajaonarmampiana fa hisokatra amin'ireo ankolafy kely politika vonona narina firenena. Isan'izany ny ankolafy Ravalomanana izay manatanteraka fifampidiniana miaraka amin'ny filoha vaovao raha ny fanazavana Andriamatoa Roland Ravatomanga izay lehibean'ny délégation avy amin'ity ankolafy ity. Tsy mbola fantatra loatra eto na ho mpanohitra na mpiaradia amin'ny fitondrana ankehitriny ny ankolafy misy azy raha ny fanazavana nentin'ity lehiben'ny délégation ny ankolafy Ravalomanana ity. Opposition ve sa miaraka amin'ny régime vaovao tarihan'ny filoha Rajaonarmampiana ny mouvance Ravalomanana dia valiko amin'ny fomba tsotra hoe ao anatin'ny dinika zao izahay ao anatin'ny négociation zany ny mouvance Ravalomanana miaraka amin'ny filoha Rajaonarmampiana mbola tsy vita zany dinika zany fa tsorona kosa fa efa natomboka. Inona moa ny antony? Raha ny lojika an-javatra angamba dia be ny mieritreritra sy mino fa hoe tokony ho mpanohitra avy hatrany ny ankolafy Ravalomanana. Ho anay kosa dia hoe ny tanjona ale no tokony arahana mijery. Rehefa nandeha ny fampidinena tamin'ny filoha Rajaonarmampiana azafady dia ny teny mazava tsara izy ary namafisiny tamin'ireny kabary tamin'ny investiture teny Mahamasina reny fa vonona hiara hiasa amin'ny rehetrarehetra izy tsy manavaka fa andeha amin'izay fanavotana ny Madagasikara, fanarenana ny Madagasikara izay raha mahita tsy azo lavina fa latsaka anaty antsana makitsikitsoka raha ny lafin'ny fahatrana jerena. Tsy miafina tsony zany na ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena na ny zavatra hitantsika eto an-toerana. Rehefa niteny an'izay izy dia heverinay fa tsy hoe resaka politika fotsiny zany fa misy tokoa araka ny fahitanay azy ny fahavononany anavitra ny firenena. Ka ho anay zay olona vonona anavitra ny firenena na iza dia azo atao no fampidinika aminy, azo atao no fandresy lahatra iarahana mijery ny lalana ho arahana anarenana firenena izay ny zava-dehibe indrindra. Ka amin'izao fotoana zany mbola tsy afaka miteny zahay hoe anohitra sa hiaradia ampandeha ny fitantanany raha vaovao eto Madagasikara. Nitondra fanazavana ihany koa ity lehibean'ny délégation ny ankolafy Ravalomanana ity mahakasika amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Dr Jean-Louis Robinson, candidat filoham-pirenena izay nitonoanany ny ankolafy misy azy. Misy ny milaza tokoa fa hoe tsy mifanaraka intsony mba tsy lazako hoe miady ny ankolafy Ravalomanana sy Dr Robinson izay candidat notoananay tamin'ny fifidianana. Ny miady angamba aloha dia tsy marina kosa. Misy ny hevitra tsy mitovy satria izahay rehetra na i Dr Robinson na izay ato amin'ny mouvance Ravalomanana dia samy ny voy mafy dia mafy ny tsy fanekenay ny voka-pifidianana natao tamin'ny farany taona teo iny 2012. Rehefa nandroso ny fanadihadiana, rehefa natao ny hetsika fandavana rehetra ka tsapanay fa nisy fisalasalana teo amin'ny candidat Robinson amin'ny anoezana ny tolona araky ny neveranay azy sy araky ny neverana ny mpanaradianay marobe izahay tsy afaka hoe hosarotiny alohan'ny tompony satria raha nanangana zay ny hoe komity manoana safidim-bahoaka neverinay hotoanana ary tokony hotoanana dia ny hoe fampisehoana fa nisy tsy rariny teo amin'ny fomba fitantanana fifidianana. Ka teo angamba no ataoko hoe na tonga ny disadisa
dia ny fanazava ary rehefa mifanesy lahatra de hoe tsy mitovy tanteraka ny lalana ka izay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe tsy afaka ny anoya amin'ny lalana zay everina fa tsy mitovy tsony ny fomba fijery ny Ankolafy Ravalomanana sy Dr Robinson. Ho an'ny Ankolafy Ravalomanana kosa dia ny fihavanana sy ny fanajana ny soatoavina malagasy hatrany nandresy lahatra azy ireo hifanantona amin'ny filoha vaovao.